mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatra ny halehiben'ny fahafenoan'i Kristy. Efesianina 4:7. Ho lehilahy lehibe. Ho lehilahy lehibe. Fandarana natokana ho an'ny lehilahy eto amin'ny radio Vaovao Masoa. Izay rahantsika amin'ny rahalahy Solofra Arifera. Ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatra ny alehibe ny fahafenoan'i Kristy. Ivavaka isika ary havana. Voninahitra tolotra anao Andriamanitra tsara indrindra. Andriamanitra lehibe sy mahagaga, Andriamanitra ny Andriamanitra, Andriamanitra ny voninahitra. Miteranao zay mankalaza sy manome voninahitra anao Tompo. Ny lanitra no seza fiantrainanao ary ny tany no fitoeran-tongotrao. Ankehitriny zay dia manoloana indray ny seza fiantrainanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, afaka manatona izany satria nondranao zay latsaka teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy dia afaka manatona anao tokoa izay. Hotoriana indray ny teninao mampahery ny tsirairay avy isa tokantrano ka dia mangataka ny fanamasinao atompo, ny ositry ny fanamasinao hitoetra ty anatiko, hitoetra ny amin'izay mandre rehetrarehetra na iza ary dia hanova olona indray ianao amin'ity androany ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Finaritra raha malala amin'ny Tompo, finaritra ranabavy izay manaraka sy manjoy tsy tapaka n'ity fandarana ity. Ho lehilahy lehibe ampahirizana ny isa tokantrano isabatan'olona ary naizanaiza indray ianao maheno an'izao fandarana izao toerana misy anao na ao anatin'ny tokantrano na ny ivelany, naiza toerana misy anao dia toetra aminao ny fiadanan'Andriamanitra avo indrindra. Falitafaona aminao ary fampahirindratsika androany amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Mitoetra antsika ary havana ny amin'ny hoe ho lehilahy lehibe. Misy fotoana dia torian'ny olona ny amin'ny resaka famonjena ohatra. Hoe tsy maintsy fonjena daholo ny olona rehetrarehetra, tsy misy inona atao intsony fa efa vitan'i Jesosy sy ny famonjena teo amin'ny hazo fijaliana noho izany dia tsy misy inona, tsy misy hetsika tokony ataon'ny olona tsony. Raha mamandinika ny Baiboly ary havana dia ohatrany te handiso an'izany fomba fitoriana teny izany. Ary raha ohatra ka tsy misy inona ataon'ny olona tsony dia ho tafiditra any amin'ny fanjakan'Andriamanitra daholo ny jiolahy sy ny totakely izay tsy mibebaka rehetrarehetra. Tsy izany no marina ary havana, fa misy vidin'ny famonjena, misy vidin'ny zavatra rehetrarehetra, misy vidin'ny fankanesana any amin'ny paradisa. Eto dia te hitondra fampiorena-panahy ho an'ny lehilahy rehetrarehetra hoe mila fasahiana ara-panahy ny fitahian'Andriamanitra, miankina amin'ny fahasahian'ny lehilahy ny hitahiana ny ankohonany. Averintsika hoe miankina amin'ny fahasahian'ny lehilahy ara-panahy ny hitahiana ny ankohonany. Ary zany fahasahiana zany dia tena mila fanapahan-kevitra entitra eo amin'ny fiainan'ny lehilahy anankiray. Tenin'Andriamanitra norenantsika n'ity fampianarana androany ity dia ny Genesisy 12:1-4 misy an'izao tenin'Andriamanitra zao amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ary ho Jehova tamin'ny Abrahama, mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranony rainao akany amin'ny tany izay asehoko anao, dia hatonga anao ho firenena lehibe sady hitahanao sy alehibe ny anaranao ary ho fitahiana tokoa ianao ary hita izay manisy soanao fa hanozona izay manozona anao ary aminao ny hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Dia nandeha Abrahama araka izay fanolazain'i Jehova taminy ary Lota koa mba nanaraka azy mba niaraka taminy. Ary efa 5 taona Abrahama raha niala tao arana izy. Amen. Lehilahy anankiray
tena sa na efa antitra aza 5 taona no nisehoany Andriamanitra ary ny teninan'Andriamanitra programa fiovampiainana anankiray mahery vaika. Zany programa mpiainana fiovampiainana mahery vaika zany dia tenenin'Andriamanitra hoe mila miala eto ianao, mila miala amin'izay efa naorinao, mila miala amin'izay efa rehetrarehetra efa fanananao, mila miala amin'izay efa mety nokasainao rehetra aza, mila miala amin'izay tianao, mila miala amin'izay hitan'ny masonao sy ny fikiranao nandritra amin'ny fotoana lava. Mba ninona? Mba ho tahian'Andriamanitra. Tsy misy zavatra azo maimaim-pony zany. Mila fasahiana ary indrindrandrindra mila fahafoizana. Niseho tamin'ny Abrahama Jehovah Andriamanitra. Eto i Abrahama dia tsy le mbola hoe Abrahama fa mbola hoe Abrahama. Mbola izy tsy niforana zany. Kanefa dia izy ihany fa tsy hoe lasa niova akory ny vatantenany fa izy ihany na hoe nisy olona vaovao. Niseho tamin'Andriamanitra, tamin'ny Abrahama Jehovah Andriamanitra. Misy fotoana dia miseho amin'ny olon'Andriamanitra, miseho amin'ny lehilahy izy amin'ny fomba samihafa. Eto Abrahama dia tena Andriamanitra dia niseho mivantana tamin'ny Abrahama. Niteny tamin'ny Abrahama izy, mialao ozy izy amin'ny toerana misy anao io, mialao ozy izy amin'ny havanao, mialao ozy izy amin'ny tranony rainao, dia makany amin'ny tany izay asehoko anao ianao. Misy fotoana zany Andriamanitra dia miseho aminao. Matoa Andriamanitra dia miseho amin'ny lehilahy anankiray, dia misy zavatra tiany omena azy ary tsy omena azy eo no eo fa omena ny ankonany. Eto Abrahama dia mbola tsy niteraka, fa misy zavatra kosa tian'Andriamanitra omena ny taranany. Ry havako malala, niseho tamin'ny Abrahama Jehovah Andriamanitra. Tian'Andriamanitra esoriny Abrahama eo amin'ny toerana izay efa nisy azy efa ela be mba ho tahiny izy, mba hitombo izy. Esorina ny olona anankiray ry havana mba hahiatrika fiainana bebe kokoa. Tsy ampoizin'ny olona zany indraindray. Esorina mitoerany olona anankiray mba ho tahiny izy. Ohatrany hafahafa ihany ry havana mieritreritra an'ilay hoe efa mipetraka teo amin'ny ankonany izy, efa nanana tany izy teo amin'ny fianakaviany, efa mba mipetraka tamin'ny tranony rainy izy, efa mba maromaro toerana ihany zany Abrahama. Kanefa ozy Andriamanitra hoe mialahy eo ianao ozy izy. Inona ny antony? Mbola tian'Andriamanitra hiakatra kokoa ny fiainany Abrahama. Niseho tamin'ny Abrahama Jehovah Andriamanitra, ary nisy projet an'Andriamanitra tamin'ny Abrahama hoe raha tianao ny hiakatra kokoa eo amin'ny fiainanao dia mila miala eo ianao. Misy zavatra nieritreretra ny Abrahama efa mety teo amin'ny fiainany dia mipetraka teo izy. Fozy Andriamanitra hoe mbola tsy ono izy, mbola tsy ono izy Abrahama, fa mila miala ianao. Raha tianao ny hiakatra kokoa amin'ny fiainanao dia mila miala ianao. Ina moa ilay zavatra ny alana teto? Ny taninao sy ny havanao, ny tranony rainao. Misy fanao teo amin'ny tany, misy zavatra nifikirana teo amin'ny havana, misy nananana tao amin'ny trano, fa ialana. Ozy Andriamanitra hoe raha tianao notahiana dia mila miala amin'izay mahazatra ianao ry Abrahama. Misy fotoana zany ny lehilahy dia tsoahan'Andriamanitra teo amin'izay mahazatra azy, teo amin'ny fianakaviany. Nisy fanao tao amin'ny tranony rainy tao, nisy fanao tao amin'ny havana tao, nisy zavatra nananany Abrahama tao, fa ilan'Andriamanitra hoe tsoahana amin'izany izy, satria nisy fanao izay mety hoe tsy mety amin'Andriamanitra ry havako. Mila fanapa-kevitra avy amin'ny lehilahy zany, mila miala amin'izany satria tsy mitondra fitahiny zany. Lehilahy say Abrahama ry havana, say Abrahama. Rehefa nandreany zany i Abrahama dia nanapa-kevitra izy hoe miala. Andriamanitra moa dia nanome teny fikasana azy, atonga anao firenena goavana izy izy, hitahanao dia alehibe ny anaranao, dia ho tonga fitahiana tokoa ianao. Tsy ho vitany hoe ho tahiana zany Abrahama, fa ho fitahiana ihany koa i Abrahama. Say Abrahama ry havako, say izy, nandao izay efa tiany rehetrarehetra,
nandao zay rehetrarehetra nefa mety rehetrarehetra de tena say Abrahama miala tamin'izany. Misy vidiny fitahina sy ny famonjena ry havana, misy vidiny zany. Ny vidiny voalohany indrindra ry havana de zao, ny fialana eo amin'ny toerana zay sain'Andriamanitra miala eo, na toerana eritreretinao fa tena tsara indrindra azy, de mila miala amin'izany ianao ry havana. Raha tiana notahina de mila maka fanapahan-kevitra ny lehilahy anankiray. Raha tiana nitahina ny ankonany Abrahama zay mbola tsy hitany akory nge, mbola tsy niteraka akory izy, mbola tsy nananany akory, miankina amin'ny fanapahan-kevitry ny lehilahy no avy ny ankohonana ry havana. Rehefa sany lehilahy anankiray miala teo amin'izay nahazatra azy, nefa tsy nisy ny fanatrehan'Andriamanitra, rehefa sany lehilahy miala amin'izany toerana tsy misy fanatrehan'Andriamanitra zany, de manomboka eo izy notahina. Tsy hoe tsy nanan-javatra Abrahama, fa voalaza tsara teo amin'ny tenin'Andriamanitra manao hoe tany, ny havana, ny trano, taninao sy ny havanao sy ny trano ny rainao. Tsy hoe tsy nanana inon'inona izy, fa nanana izy, fa saingy ny zavatra nitoerany Abrahama teto de toerana mbola tsy nisy loatra ny fanatrehan'Andriamanitra ny fiainany, toerana tsy nisy antokany amin'izany hoe fitahiny zany ny fiainany Abrahama. Toy izay Andriamanitra hoe mila miala eo ianao izy. Raha lamalala ao amin'ny tompo, mety efa miteny ianao manao hoe kazangy efa manana asa, tsy maninona fa velao ny fiainako ohatran'izao. Misy lehilahy de manao ohatran'izany, ohatran'ity zany eo foana ny fiainany de tsy miova mihitsy ny fiainany fa eo foana. Misy karazana lehilahy de manao ohatran'izany hoe ity ny karamany de ohatran'ny hoe io karamany foana fa tsy mba hitombo mihitsy. Misy izy ohatran'ny hoe efa ampy azy zao fiainany io zao, de tsy manana eritreritra tsony izy hoe mba hiakatra misimisy kokoa ny fiainany. Fa eto Andriamanitra de miteny aminao zany raha lehilahy, androany Andriamanitra de miteny aminao, raha tianao ny tompo kokoa ny ankonanao, ho anao sy ny ankonanao, mila miala amin'ny toerana ianao ry havako zay misy anao amin'izao fotoana izao ka tsy misy ny fanatrehan'Andriamanitra, na ny lafi ny ara-panahy zany, na ny lafi ny ara-piariny zany, na ny lafi ny ara-tsainy zany, na ny lafi ny ara-kasa zany. Rehefa tsy misy ny fanatrehan'Andriamanitra ny fiainanao, raha lamalala za de teny aminao androany, tsy tombona ovinanao vina ny fiainanao, fa androany ianao de tenin'Andriamanitra mila miala amin'izany. Hoaiza any amin'ny toerana izay aseho an'Andriamanitra anao, any amin'ny toerana izay aseho an'Andriamanitra anao. Ahoana zany ry havana? Toerana mbola tsy hitany maso, toerana mbola tsy naleha, kanefa de ozy Andriamanitra hoe any amin'ny toerana izay asehoko anao. Tsy mbola hitany Abrahama zany, fa any ny toerana izay ametrahan'Andriamanitra azy. Miala amin'ny zavatra hitany Abrahama hatramin'izay, miala eo amin'ny toerana tsy nitombona loatra, miala eo amin'ny toerana tsy namokarana loatra, ara-panahy indrindraindrindra. Ozy Andriamanitra hoe miala nandao ny zavatra rehetra Abrahama ravana, lela sa loatra Abrahama mba ho an'ny taranany. Raha lamalala amin'ny tompo, misy zavatra tsy maintsy afoy ry havana. Raha tianao notahin'Andriamanitra, misy zavatra tsy maintsy afoinao. Raha tianao no anakaiky kokoa an'Andriamanitra, de misy zavatra tsy maintsy afoinao. Ito Abrahama de namoy ny tranony ny rainy, namoy ny havany, namoy ny taniny rehetrarehetra izy, satria nahoana? Tsy mbola akaiky an'Andriamanitra loatra izy tamin'izany, tsy nanakaiky an'Andriamanitra tsara ny fomba fiainana sy ny fari-piainana ny Abrahama ry havana. Ary ny tena azo antoka de zao hoe raha mbola nijanona teo Abrahama, ny zavatra mety ho nitranga tamin'ny Abrahama, de niataka tamin'Andriamanitra foana izy. Tian'Andriamanitra esorina ianao amin'ny fotoana anankiray, mba hanakekezanao kokoa n'Andriamanitra ka hitahina anao. Tsy takatry ny lehilahy zany indraindray, tsy takatry ny lehilahy zany indraindray. De ndray ry havana ny lehilahy dia mety hoe miroso tsara izy amin'ny asany, efa mahazo karama be, efa mahatsiaro izy ohatrany hoe manana ny zavatra be dehibe, fa ny fiainany kosa lavitra an'Andriamanitra.
eo Andriamanitra dia miteny amin'ilay lahy manao hoe tiako ianao hiala eo satria lavitra ny fiainanao tsy mbola misy ny fanatrehako loatra ny fiainanao tian'Andriamanitra esorontsika ry havana ny fotoana anankiray mba hisy ny fanatrehan'Andriamanitra kokoa ny fiainantsika mba ho tahina kokoa ianao amin'izay fotoana izay jereo tsara ry havana andiny fahatelo amin'ity Genesis 12 ity dia milaza manao itay anao ao izy itay anao ita zay manisy soanao ary anozona zay manozona anao zany teny fikasany zany de tsy hiatra amin'ny Abrahama na oviana raha tsy miala amin'ny toerana io Abrahama raha lamalala amin'ny tompo na efa eritreretinao fa metimety aza ny toeranao raha tianao ny sondritra kokoa hitanao sy alehibe ny anaranao ahozy izy ary ho fitahina tokoa ianao mila miala amin'ny toerana zay misy anao ianao ry havana zay tsy manakaika n'Andriamanitra raha iten'olona anankiray antsika any amin'ny filazantsara Zakaiosy lehibe ny mpamoretra nanana ny anjara toerany fa rehefa nandalo Jesosy dia naniry izy hijery misy kokoa an Jesosy dia nakatoerana avo kokoa izy mba hitany an Jesosy rehefa nazo toerana avo kokoa Zakaiosy ny ankazo moa izy zany zay voalaza rehefa nazo toerana avo kokoa izy dia hita an Jesosy amin'izay izy raha lamalala amin'ny tompo tsy ho hita an Jesosy miavaka mihitsy ianao raha tsy manana toerana avo kokoa amin'ny fomba fijerinao manomboka any amin'ny ara-panazany manana fomba fijery avo kokoa mba hitan Jesosy ianao hitantsika ny mahatonga ny lehilahy tsy hitan Jesosy miavaka loatra dia tsy manana fomba fijery avo kokoa ny lehilahy fa fijery iva foana tsy hitan Jesosy miavaka mba hatonga ny Jesosy miteny anao hoe iny misy olona anankiray miavaka tia hita foana tia hita ny fanatrehako misy fotoantsika ry havana ohatrany hoe metimety foana fijerintsika amin'ny fiainantsika dia eo zany dia tsy te hiala eo intsony tsy zay ry havana ny fomba fijerin'Andriamanitra amin'ny fiainantsika fa mila fomba fijery lasa lavitra kokoa zany Jesosy Kristy eo amin'ny fiainantsika dia rehefa niakatra Zakaiosy teo amin'ny hazo dia hitan Jesosy io misy lehilahy anankiray ozy izy manana fomba fijery avo kokoa mihoatra noho ny sasany dia izy no noteneniny Jesosy hoe midina ianao ozy izy fa tsy maintsy miditra ao an-tranonao rehefa zany dia nidina amin'izay Zakaiosy mifananindina moa ny olona rehetrarehetra zay vahoaka ny vangongo teo amin'izany toerana zany tsy niteneniny Jesosy hoe mila miditra ao an-tranonareo ana mila miditra ao an-tranonao fa le lehilahy anankiray nanana fomba fijery avo kokoa dia Zakaiosy satria Zakaiosy nanana fomba fijery avo kokoa zany raha lamalala mila manana fomba fijery avo kokoa ianao ry havana ary rehefa tonga tao an-tranony Zakaiosy Jesosy dia tena ohatrany hoe nanao confesse mihitsy confession ry filazan'izany hoe ny fananako izy izy dia ny atsasako ny fananako izy izy ameko an'ny malahelo eto amin'ity tanàna ity ary raha nisy izay zavatra azoko tamin'ny fanambakana dia honerako avy efa treny zany misy vidiny fitahiana rehefa niteny an'izay Zakaiosy dia niteny Jesosy hoe androany anio izy izy nitonga eto amin'ity tokantrano ity ny famonjena tsy tonga tao amin'ny Zakaiosy zany ny famonjena ry havako raha tsy nanana fomba fijery avo Zakaiosy raha lamalala amin'ny tompo mekara amin'ny avoavo kokoa ianao mba hanananao fitahiana fiainam-pitahiana tsaratsara kokoa eo amin'Andriamanitra mandalo ny zavatra rehetrarehetra ry havako misy lehilahy ry havana dia mieritreritra hoe ampy azy foana zany efa metimety ny fiainana dia ampy azy io dia tsy te hihetsika intsony tsy ho tahian'Andriamanitra ianao ry havako mialahy eo amin'izany toerana zany misy fotoana nge ry havana tiany lehilahy hifikitra foana jereo tsara Abrahama teto ry havako malalo miala amin'ny taninao sy ny havanao ry ny tranony rainao misy lehilahy efa manambady fa mbola mipetraka amin'izany tranony rainy zany tsy mety zany ry havako ny tenin'Andriamanitra dia miteny manao hoe lehilahy dia andao nyraisin'ireny nikambana amin'ny vadiny nofo ray ihany izy raha tianao no tahina dia mila miala amin'ny taninao sy ny havanao ry ny trano rainao manana fomba fijery lavitra ry havana manana fomba fijery tahaka ny Zakaiosy miainka amin'ny avo kokoa ry havako malalo amin'ny tompo raha lahy malalo amin'ny tompo tena aoka na ohatra ny Abrahama ny lehilahy raha tiany no tahina tsy anana ihamisy ry havako fa miakatra amin'ny avo kokoa dia mandeha amin'ny toerana zay aseho an'Andriamanitra azy mazava ny tenin'Andriamanitra hoe makany amin'ny toerana zay aseho an'Andriamanitra anao tsy makany amin'ny toerana zay tianao fotsiny fa zay aseho an'Andriamanitra anao ry havako malala tsy maintsy miala
tsy maintsy miala ry avako eo amin'ny toerana izay tsy misy ny fanatrehan'andriamanitra nefa mety mahafatifaty ianao tsy maintsy miala amin'izany ianao mila miala amin'izany ry avako ampahery ianao amin'ny tirana kretia satria nizaniza rehefa tapitraina tsarovefa tsy maintsy mialety na diatiana sy lalaina ka omanodieny zaony dy fa za mandrimandry fony anao hoe tsy maintsy laozany ty tany tika ifiki Fahasoanao izany any misy lany trairay efa voaomanio antsika ka rehefa miale ty de anindray no toerana onenatsika fanirainao no mandatra nyandro iainanao ety antany metesy anao oresy latra fahasoanao izany any
tsy maintsy miala ety na dia tiana sy lalaina aza tiana andriamanitra ianao hiakatra amin'ny avy kokoa ny fiainanao tsy io fiainanao amin'izao fotoana izao io no tena mbola kasain'andriamanitra aminao satria nahoana tsy misy ny fanatrehan'andriamanitra io mety eo amin'ny ray aman-dreninao ianao mety eo amin'ny vadinao ianao fa ny fiainanao raha-panahy kosa memidina foana ary ny tena olana raha sy ny tena loza raha dia izao hoe mehorava daholo ny fanananao rehetrarehetra satria tsy misy ny fanatrehan'andriamanitra ny fiainanao i Abrahama dia nasain'andriamanitra niala ry havana nandao ny zavatra rehetra izay tiany mba ho an'ny taranany sy ny ankonany misy zavatra tsy maintsy afoy ozy izytsika misy zavatra tsy maintsy esorina tsy maintsy alana ny tsara indrindra dia mila afoy ry havana eritreretinao fa hoe tsara zany fa mila afoinao zany ary anankiray koa raha ry havana dia izao hoe mila miala lavitra ny zavatra tsy foy zay ny zavatra anankiray tena mba zavatra mba magaga nataon'andriamanitra tamin'ny Abrahama hoe mila miala lavitra amin'ny zavatra tsy foy any amin'ny tany lavitra be ina moa ny hevitr'andriamanitra tamin'izany ry havana any amin'ny tany izay aseho ako anao dia tonga anao firenena lehibe satria nahoany Abrahama nesorin'andriamanitra tamin'izany toerana zany raha ohatra Abrahama ka nijanona teo dozy Abrahama hoe tsy maninona ary fa dia eto mba anorina fivavahana mihitsy aho aminao raha zay ny tena metimety aminao tsy ry havako miala eo amin'ny toerana io satria nahoana eo amin'ny toerana io dia misy zavatra riska ozy izy ny teny vazaha misy zavatra be dehibe tsy anarahana i Abrahama n'Andriamanitra misy zavatra maro be mety afoizany Abrahama n'Andriamanitra mihitsy ry havana mila miala lavitra ry havako malala ny fotoana anankiray tsaroko tsara ry havana teo ny fiainako manokana izay joroko fahavolombela aminao hoe tamin'ny fotoana anankiray izay nanarahako ny fomba n'izao tontolo izao tamin'ny lafi ny hira nisorin'Andriamanitra ry havana tamin'izany ary netiny tamin'ny toerana lavitra nandritra ny 20 taona latsaka kely tsy navelan'Andriamanitra niverina tamin'izany toerana zany mihitsy 20 taona latsaka kely ary naseho an'Andriamanitra tamin'izany raha mbola miverina amin'ny toerana io ianao dia mbola ho lavo any amin'izao tontolo izao any amin'izany sehatry ny hira izany any hiran'izao tontolo izao nety n'Andriamanitra tany amin'ny toerana lavitra dia lavitra naseho an'Andriamanitra tamin'izany ohatran'izao fomba hitahiko anao ohatran'izao zavatra omeko anao ary zavatra tsy napoziko ry havana dia izao hoe nomen'Andriamanitra mihoatra lavitra izay neritreretiko tamin'izany na teo amin'ny ankonako na teo amin'ny talenta na teo amin'ny fanomezam-pahasoavana dia nitarin'Andriamanitra no ositra taty anatiko satria nanaika niala tamin'izany toerana zany mandehanao izay Andriamanitra miala raha laha malalo amin'ny tompo misy fotoana dia esorin'Andriamanitra ianao eo amin'ny zavatra tsy foinao indrindra mety ho niasa fitadiavanao zany ny toerana misy anao izay tena tianao mety ho mitanindrazanao dia indray azany mety ho fomba mpivavahana izay misy atsika esorin'Andriamanitra any amin'izany satria tsy hitahian'Andriamanitra anao mihitsy zany ry havako fombafomba tsy mampitombo loatra Jesosy dia nampianatra ny amin'ny fomba ndrazana fony izy nitory-teny nampianatra sy nandrara tamin'izany izy raha mbola manaraka an'izany tsy hitombo na oviana na oviana ry havako malala amin'ny tompo raha lahy malala amin'ny tompo ho an'ny lehilahy izay miaino an'ity tenin'Andriamanitra ity ho an'ny lehilahy izay miandro valim-bavaka efa ela be ao anatina fiandrasana valim-bavaka ianao titeny aminao androany titeny aminao amin'ny anaran'i Jesosy androany mila miala amin'ny toerana izay tsy akasitrahan'Andriamanitra ianao raha tianao ny azo valim-bavaka ny toeran'ny Abrahama netrereto ny fanety satria teo amin'ny taniny izy teo amin'ny havana izy teo amin'ny tranony rainy izy fa izy Andriamanitra hoe mbola tsy akasitrahako io toerana misy anao io tiako hiakatra amin'ny avo kokoa ianao masay mijery ambony kokoa miainika amin'ny ambony kokoa raha-panahy masay raha malala miala amin'ny toerana tsy akasitrahan'Andriamanitra eo amin'izay misy anao amin'izao fotoana izao masay miala amin'ny faritra izay tsy an'Andriamanitra raisy ny fanapaha-kevitra ry havako aza matahotra masay mandeha lavitra amin'ny ara-panahy fa eo nitahian'Andriamanitra anao ho anao ry havako malala ho an'ny lehilahy ao anatin'ny ankonana mety tsy mbola tsy miteraka angamby ianao amin'izao fotoana izao androany atehiteny aminao raha lehilahy androany atehiteny aminao misy faritra tsy akasitrahan'Andriamanitra angamba mety mbola hitoeranao amin'izao fotoana izao ka mahatonga anao mbola tsy mahazo zanaka mialahy ianao amin'izany na mety na amin'ny lafiny mety be dehibe zany raha lahy malala na amin'ny asa fitadiavanao na amin'ny fomba mampanaonao amin'ny talentanao mety tsy akasitrahan'Andriamanitra ny domaine ny faritra mety mbola misy anao androany amin'ny teny ianao amin'ny anaran'i Jesosy mialahy amin'izany faritra zany ianao fa ho tahian'Andriamanitra ianao rehefa avy eo masay miala amin'izany
masahiny miala am'izay zavatra ataon'ny fianakavianao nefa tsy akasitrahan'Andriamanitra. Masahiny miala am'izany dravako. Ny tsy fahasahinao miala am'izany de hijanonanao eo amin'ny toerana misy anao ary tsotahin'Andriamanitra na oviana anao am'izany. Tsotahin'Andriamanitra na oviana ao. Fa de eo ianao de mijanona eo foana. Ary ny tena loza aza de hopotehany devolo ny fiainanao amin'ny fotoana anankiray. Hopotehany devolo ny fiainanao amin'ny fotoana anankiray. Miala am'izany ianao raha malala. Hotahin'Andriamanitra ianao amin'ny fotoana anankiray. Manana fomba fijery avo tahaka ny Zakaiosy. Zaho izy hiakatra amin'ny avo kokoa mba hitako marina hoe iza moa Jesosy. Rehefa tsy mety miakatra amin'ny avo ianao ry havana. Tsy mety miala lavitra, tsy mety miakatra amin'ny avo tahaka ny Zakaiosy. Tsy mety miala lavitra tahaka ny Abrahama. De tadidio fa mijanona amin'ny toerana misy anao ifoana ny toerana misy anao ary mbola ilentika amin'ny lalina kokoa aza. Ilentika amin'ny ratsy kokoa aza amin'ny fiainanao satria tsy mety miala ianao, tsy mety miakatra amin'ny fomba fijery avo ianao ry havako. Androany ny tenin'Andriamanitra tonga aminao ary niseho tamin'ny Abrahama Jehovah Andriamanitra. Niteny tamin'ny Abrahama Jehovah Andriamanitra. Milay ianao izy amin'ny toerana misy anao io. Fa itahanao ary ho fitahina ianao. Nandrengely avantsika de manatena no tahina foana. Nefa tsy mety miala amin'ny toerana misy atsikitsika. Tsy mety miala amin'ny toerana zay tsy akasitrahan'Andriamanitra tsika. Tsy mety zany ry havako malala. Tsy ho tahin'Andriamanitra amin'izany ianao ry havako. Misy vidiny ry havako ny fitahina. Misy fepetra ny fitahina. Ny fitahina tsy tonontononona fotsiny amin'izao ry havana. Fandrane zany de tonontonon'ny olona fotsiny zany fitahina zany. Feno teny fikasana ao anaty Baiboly ry havako malala. Feno teny fikasana ao anaty Baiboly ho aminao. Manomboka any amin'ny Genesis ka hatramin'ny Apokalipsy feno. Fa ny teny fikasana rehetra ao anaty Baiboly de mijanona ho teny fotsiny. Rehefa tsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra ny olona anankiray. Raha miteny ny Baiboly manao hoe ho tahina ianao raha mivoaka, ho tahina ianao raha miditra. De jora tsara fa hialoavany ny tenin'Andriamanitra zany manao hoe raha mandatsaka po ny teny Jehovah Andriamanitra. Raha mankatoa ny teny Jehovah Andriamanitra ianao de ho tahina ianao raha miditra de ho tahina ianao raha mivoaka. Zany ny tenin'Andriamanitra. Zany hoe raha tsy manaraka an'izany tenin'Andriamanitra zany ravana de mijanona ho teny tsotra zao fotsiny teny fikasana. Tsy hiatra amin'ny olona na oviana zany. Aoka tsika ry havana. Aoka ny lehilahy. Raha tianao no tahina eo amin'ny fiainanao de mila manana fijery lavitra mitovy amin'ny Abrahama. Mila samy mitovy amin'ny Abrahama. Na de efa mety nieteretinao fa mety milamindamina azy amin'ny fiainanao. Misy lehilahy de tahaka an'izany. Ozy izy avelao am'izao izy fa tsy mampanino zany. Avelao am'izao ihany. De mijanona eo foana izy. Tsy manana fomba fijery avo kokoa. Ary zany tsy mampandroso ny ankonana, tsy mampandroso ny firenena mihitsy azy. Rehefa ny lehilahy tsy manana fijery lavitra sy avo kokoa ho an'ny taranany any arina. Etereto fa rehefa ampy azy ny karamany amin'izao fotoana izao de tsy mampaninona tsony zany. Jereo ry havana ny taranaka ao any arina. Mba jereo zany efa mba jery ny taranaka ao any arina ve ianao ry havana. Mila miala amin'ny toerana misy anao amin'izao fotoana izao zay tsy ankasitrahan'Andriamanitra ao. Na amin'ny fomba fanao, amin'ny zavatra hoaninao, amin'ny zavatra tafinao, amin'ny asanao, amin'ny namanao rehetrarehetra misy tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Mila miala amin'izany ianao raha tianao no tahin'Andriamanitra eo fiainanao kokoa. Ijoro vavolombelona aminao arala malala. Ijoro vavolombelona aminao amin'ny fiainako. Tena fiainako za zay miteny aminao amin'izao fotoana izao. Ny tahin'Andriamanitra teo amin'ny asa fitadiavako fivelomako. Teo amin'ny ara-panahiko ny tahin'Andriamanitra de ijoro vavolombelona aminao. Ny asa tamina toeram-piasana anankiray. Ary tompona andraikitra ambony tamin'izany toeram-piasana zany. Ary toeram-piasana manana ny anjara toerana zany toeram-piasana zany eto amin'ny firenena eto Madagasikara. Tompona andraikitra ambony tamin'izany fotoana zany. Dia nisy fotoana dia noteneny ny filohany zany toeram-piasana zany. Ary noterena tamin'izany fotoana zany nanao faktura osika fa de hoe hozaraina ny vola rehefa noterena tamin'izany fotoana zany nitambatambazana tamin'izany fotoana zany nanao hoe taratasim-bola tsy misy anaran'olona fa de ho avoaka fotsiny amin'izao ny taratasim-bola. Rehefa tsy nanaika hatramin'ny farany niterena voalohany dia misy vola moa zay hoe nanambatambazana tamin'izany fotoana zany. Tsy nanaika satria mpanompon'Andriamanitra. Niterendray afaharoa ary notenen'ilay olona teo ambany fifehezako. Le mpitantam-bola teo ambany fifehezako hoe teneno izy fa zao ny zavatra miandry azy, zao ny vola omena azy. Mbola tsy nanaika ny ary havana. Ary farany amody ny teneny hoe
zany ny fomba fiasa atao anatin'ny orinasa rehefa tsy mety ianao dia misarakytsika tsy maintsy esorina ianao niverina tany amin'ny biraoko ary teo ariavana no nivavaka rehefa nivavaka dia tenin'Andriamanitra nomeny ny tompo hoe an Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy ary dia niraisiko ny fanapahan-kevitra satria nijery lavitra kokoa ariavana nijery lavitra mihitsy afa-tsy hoe kokoa ary niteneniko tamin'izany folohan'izany orinasany hoe mialatsiny Andry Matofilo fa tsy afaka natanteraka amin'ny baikonao satria mbola lehibe noho ianao lay Andriamanitra izay tompoko fa tsy anao an'izany aho ka dia tsy mampaninona fa izay fanapahan-kevitra dia arahako iny arao izy fa dia misarakytsika dia navoaka ny taratasy fandroahana fanajanonana ny asa ary dia nijanona tamin'izany toeram-piasan'izany ariavana tsy nananasa nanomboka teo fa za kosa dia nandresy tao amin'i Jesosy satria an Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy sahako mijoro vavolombelona aminao amin'izany zavatra trangana azo azany satria nanana fomba fijery lavitra atao amin'ny tompo aho tsy namenatra ariavana zany mijoro vavolombelona aminao androanina amin'izany satria tiako ianao lehilahy anana fanapahan-kevitra lavitra kokoa ny amin'ny fiainanao ary ankehitriny ahako dia sahako miteny ianao fa tsara lavitra kokoa noho izy amin'izany fitoerana zany tamin'izany asa zany no nomen'ny tompo ankehitriny tona lava taty aoriana dia androany asa miteny ianao tsara lavitra kokoa noho izany toerana zany nomeny Jesosy satria nanana fijery lavitra afahako manompo an'Andriamanitra afahako mananantoka any amin'ny ankohonako fa andovany fiainana mandrakizay ny ankohonako afahako manana zavatra tsaratsara kokoa ny amin'ny ositra ara-panazy nomeny Jesosy afahako manompo azy kokoa ary dia tena tanteraka ny tenin'Andriamanitra aminao hitanao ao izy ary ho tahina ianao ary ho fitahina ianao sady notahin'Andriamanitra mbola fitahina ho an'ny hafa koa androany teny aminao amin'ny anaran'i Jesosy afaka ho fitahina ho an'ny hafa tahaka an'izany ianao raha manana fomba fijery lavitra tahaka ny Abrahama manana fijery avo kokoa tahaka ny Zakaiosy mela amin'ny toerana izay tsy akasitrahan'Andriamanitra io ry havako na ny toeram-piasana izay misy anao mela amin'ny toerana izay tsy akasitrahan'Andriamanitra manana fomba fijery avo kokoa dia ndray dia efa mpanompon'Andriamanitra izao hoe mpanompon'Andriamanitra izao nefa miasa miditra miasa manaiky hiasa toerana fijangajangana manaiky hiara hiasa amina toeram-piasana manao osika sy filokana tahaka an'izany amelomana vady aman-janaka tsy asoanao zany ry havako misy ozona amin'ny fiainanao raha mbola mitoetra tahaka an'izany ianao mila lehilahy Andriamanitra androany maka fanapahan-kevitra tsaratsara avo kokoa ny ankonany hitahina azy eo amin'ny fiainany isan'andro ary indrindra hitondrana azy makany amin'ny fiainana mandrakizay androany ny tenin'Andriamanitra dia tonga aminao hoe mela amin'ny toerana izay misy anao amin'izao fotoana izao ho Jehovah tamin'ny Abrahama mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny trano ndrainao akany amin'ny tany izay asehoko anao dia atonga anao ho firenena lehibe tsy ho tonga firenena goavana zany ianao ry havana mahatonga ny firenentsika tsy mety goavana fa ao anatina fahantrana sy kolikoly ao anatina olana amin'izao fotoana izao dia satria nahoana tsy mety miala amin'ny fomba tsika isika ry havako isika malagasy tsy mety miala amin'ny fomba ndrazana manompo sampy eto amin'ny firenentsika zany mahatonga ny firenentsika tsy ho tahiny tsy mahatonga ny firenentsika tsy firenena lehibe satria nahoana feno fanompo-tsampy hatrany amina fiangonana ry havana feno fanompo-tsampy amin'ny endrika mety ankolaka mihitsy azy ary havana hatrany amin'ny fiangonana zany oa feno an'izany tsy ho tahina izany ry havako isika raha tsy manana fanapahan-kevitra ny lehilahy isa-tokantrano mialany amin'izany melany amin'izany ry havanako mahatonga ny firenentsika mahantra dia satria zao lehilany amin'ny ankohonana tsy mahasaha miala tahaka an'izany amin'ny fomba izay tsy mety atao any amin'ny rehetrarehetra ny toeram-piasana any amin'ny fiangonana any amin'ny toerana samy hafa any amin'ny fianakaviana satria nahoana matahotra no ara-tsin'ny olona tadio tsara fa ny tenin'Andriamanitra dia miteny hoe zay rehetrarehetra te handeha araka ny toe-panaraka n'Andriamanitra dia tsy maintsy enjehana izy i Abrahama raha niala teo amin'ny toerana io tsy hoe tsy nisedra zavatra mafy Abrahama fa niaritra zavatra sarotra Abrahama ry havana vao niala teo izy dia niala zavatra mosary satria nisy mosary tamin'ny toerana izay nisy azy ny tiana ho tenenina dia zao tsy miova ny teny fikasan'Andriamanitra ry havao tsy miova ny teny fikasan'Andriamanitra any aminao fa miankina aminao sy ny fanapahan-kevitrao amin'ny ambony kokoa ny tahinanao na tsy tahinanao averiko farany aminao matony firenentsika tahaka an'izao any fahantrana lalina tahaka an'izao dia mba saino sy dinio ry havana fa mety noho ny ataony lehilahy isaky ny ankonana isaky ny fiangonana isaky ny any fokotany ka mahatonga ny firenentsika ho tahaka an'izao tsy mety ho tahina tsy mety ho fitahina ho an'ny hafa aoka heritreritra ny amin'izany tsika ry havana
tia nisy soatsika Andriamanitra, tia nisy soatsika Andriamanitra, fa saingy manana fijery avo kokoa, manana fijery lavitra kokoa ny lehilahy isaky ny tokantrano, masataka ny Abrahama, masahira lamalala, fahitavanao Andriamanitra. Voninahitra ho azy tapitra ny fotoanantsika, tiako ianao indray fanapa-kevitra androany eo amin'ny toerana misy anao miala amin'izay toerana tsy akasitrahan'Andriamanitra, na mampidi-bola anao azany toerana zany, rehefa tsy akasitrahan'Andriamanitra miala amin'izany toerana zany ry havana, fa hotahiny ianao ry havana, aza matahotra fa hotahiny Andriamanitra ianao ary lasa firenena goavana ianao amin'ny lafiny ray manontolo mihitsy, amin'ny lafiny rehetrarehetra eo amin'ny fiainanao, na ny ara-panahy, na ny ara-nofo, na ny ara-tsainao, dia ho lasa firenena goavana ianao, dia ho gaga ny olona any aorianany manao hoe ty le lehilahy na sanaka fanapa-kevitra, fa lasa firenena goavana izy amin'izao fotoana izao. Voninahitra ao an'Andriamanitra rery any. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao Jesosy Kristy Tompo, no zany teninao zany. Be dia be ny lehilahy mbola tsy samaka fanapa-kevitra, mbola miaroaro amin'izao tontolo izao, manomboka any amin'ny ankonana, ka mahatonga ny firenena tsy mety hotahiana, fa mahatonga ny firenena mikrosifana, satria be dia be ny lehilahy mbola tsy samaka fanapa-kevitra, tsy saman'olo tena ho anao menatra. Androany Tompo, raha misy lehilahy androany samaka fanapa-kevitra tahaka an'izany, tahaka ny Abrahama, tahaka ny Zakaiosy, dia hita azy ianao, ho fitahina izy, ary hanondrotra ny fiainana any amin'ny avo indrindra ianao, amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo. Amen. Nanolotra ny tenin'Andriamanitra taminao androany, Solofo Raharifera, fifandraisana 033 02 314 71. Mirasoanao ho tahin'Andriamanitra indrindra. mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra, ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatry ny halehibe ny fahafianoan'i Kristy. Efesianina 4:4.
ho lehilahy lehibe. ho lehilahy lehibe. Fandarana natokana ho an'ny lehilahy eto amin'ny radio Vaovao Masoa. Izay rahantsika amin'ny rahalahy Solofra Arifera.